Eo amin'izay tontolo politika izay trano moa dia hiadina tanindrazan'andro any ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelinarimampianina rehefa avy niazo any Indonezia tafiditra indrindra atao anatin'ilay fiatrehana ny fivoriana Indonezia Afrika moa ity fiaonana natrehan'ny filoham-pirenena tany amin'izany firenena izany ity teboka maromaro ihany koa no nifantohana atao anatin'ireo fiaonana samihafa tamina filoham-panjakana nandritra ny didy izay nitanterahany tany an-toerana tany fa iverina eto tandrazana kosa sika dia mafuta ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana ho an'ny ben'ny tanàna sy ny tan'olotsaina eto Madagasikara ho andrareo avy eo anivony ankola-firavalomanana miomakomana fatratra ho amin'izay ihany koa izy ireo manana tanjona kendrena nefa ity ankolafy ity ao anatin'izay fividianana ben'ny tanàna eto Madagasikara izay. Antoko nampiseho fahavononana hiatrika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny TIM noforoana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ny zava-misy andeha irery ny TIM ao anatin'ny fifidianana fanapa-kevitra izay iverin'ny Révérend Jenardson Andriamanampy fa famadihana ny antoko AMF 3FM izay niara-dita amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny ankolafy Ravalomanana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2014. Sahirantsaina izay satria izay AMF 3FM dia voafitaka tamin'ny député 70 ny kandidanay rehefa niomana sy nandany vola reo ho niatrika izany anisan'izany ny tenako teto Antananarivo rehefa problème anay nefa fa hay ny TIM nametsaka taratasy izay nomeny ny Andriamatoa Rakotoarivelo azy ireo tsy nisy dinika tsy sera teo nivo ny mouvance izany fanapahakevitra tokana izany dia nalahelo izahay ndray mitoraka aty dia efa voalaza hatrany Korondrano hatrany Magro fa Révérend no maire légitime efa nteny fa légal zany adingany iray dia homeko amin'ny voakana Antananarivo fa tsy miakina amina resaka foko na resaka filazanana ny fitarihana ny voaka sy ahasoa ny voaka efa voapiro zany tamin'ny ray aman-dreny Monjajaona zay député teto Antananarivo ka maninona aho nolazaina fa tokony any Ambositra no hahamera fa maninona soa nataoko te 50 taona teto Antananarivo no karazana hanosehana tsy handray anjara sy hanapirofoko masony voakana Antananarivo fa mahavita azy aho. Azo everina arak'izany fa andeha irery amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay ataony ndraiky amin'ny 3 Jolay izao ary atolotra kandida amin'ny anaran'ny AMF 3FM ny ekipa ny Jenardson Andriamanampy. Raha fanazavana dia amoaka ny fanapa-keviny ato ny filohan'ny AMF 3FM.